Pandray kosa ry zareo teo anivon'ny Confédération de syndicats du corps de l'État ka namoaka fanambarana androany tetsy amin'ny Carleton nanosy mazava ho azy ny tontolon'ny raharam-pirenena no nasongadin'izy ireo tao anatin'izany fanambarana izany. Dia mahita zay fa tandindomindoza ny firenena malagasy satria hatramin'ny taona 2011 dia sy nisahatra ny teny zahay fa mila mifampiresaka sy mifandamina isika malagasy samy malagasy. Ny assise nationale nataonay ny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo aprily 2012 dia namoaka fehi-kevitra fa simba amin'ny lafiny rehetra ny fiainatsika eto Madagasikara, na amin'ny lafiny fitondrana zany, na amin'ny lafiny fiariana, na amin'ny fihavanana, na amin'ny fampianarana, na amin'ny fisaboana, na amin'ny lafiny fandriam-pahalemana sy ny sisa rehetra. Ireto ny zavatra sy mety ary saripady visivisy amin'izao fotoana izao zay ahafahanay milaza fa tanindomindoza ny firenena malagasy. Voalohany, sy misy ny tena fototra nitondrana ny fifidianana, zany hoe sisy base légale zany nitondrana azy. Ny constitution sy ny ekeny rehetra, ny feuille de route sy voaza, ny code électoral mifanohitra amin'ny constitution ary sy misy fiandrianam-pirenena satria ny fanapahan-kevitra navoaky ny fisarana manokana momba ny fifidianana CS izay atao hoe sy azo valozana dia nofoanana mora fosiny ary noravaina indray ireo mpikambana ireo. Iara nandrapeo manao ansoavy amin'ny reto olona voatansaina manaraka reto, ny mpitondra maefa amin'izao fotoana izao, ireo mpanao politika rehetra sy ankanavaka, ny mpiasa rehetra na miankina na sy miankina amin'ny fanjakana, ny vahoaka malagasy rehetra, ny mpitandro filaminana, fa tokony fampidinika faran'izay haingana momba ireo soatoavina malagasy ary ny fametrahana fotony amin'ny toerany ny firenentsika